Tontolo politika kosa mbola manjavozavo hatretin'ny mahakasika laidina ho an'ny fandraisana andraikitra ny avy ao anivon'ny antoko politika MMM dia efa nanambara fa tsy roso amin'izany raha tsy fantatra mazava ny votoantany ity dina ho an'ny fandraisana andraikitra ity. Tsy anonso ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra izay zavatra tsy fantatra ny parlementaire MMM. Io no nambaran'ny filohan'ny vondrona parlementaire MMM Andrianasy Philobert Milafonjy manoloana ny nandavan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fangataham-panazavana momba ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra izay voalaza ny andinin'ny fahadimy amin'ny fanapa-kevitra laharana 420 HCC izay mivoaka ny 12 Jona 2024 momba ny fitoriana ny filoham-pirenena. Tsy zava-baovao anay aloha ny naheno sy mahita ny fanapahan-kevitra navoaka ny HCC ny fandavany an'iny fangatahana izay natao iny satria efa matetika ny zavatra toy ireny fa ny azoko lazaina heveriko ihany koa fa zonay angamba ny mangataka fanazavana marina avy amin'ny HCC satria izy no namoaka ny décision iny dia heverina koa zany fa tokony ho azavainy mazava tsara fa inona ny tiany ho lazaina amin'ny pacte iny ka tadiaorina nefa memorandum no mampanaovina sonia dia zany mahatonga anay hoe aleo antanina aloha hoe namarina ny tianyity décision zay navoaka ny HCC ty. Ny filompanorina ny vondrona parlementaire MMM dia tonga teny amin'ny lapanjimba zaza androany alarobia 8 Oktobra nisy ny dinga izay nirano tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Raha nantaniana momba io feonan'io Andriamatora koto mamonjy Jean-Max dia toy izao ny valiteny entiny. Namana hatramin'ny taloha niara-ministra tamin'ny gouvernement d'union nationale. No mariany kosa fa tsy ho ela dia hirosa amin'ny fanasoniavana ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra izy ireo. Fa teneniko tamin'ny kabariko teo vonona ny avy any amin'ny filoham-pirenena, vonona ny avy aty amin'ny antenimieram-pirenena, misy le fiaonana izay efa mandeha. Heveriko fa tsy ho ela ho hitantsika io izay toy. Ny zoma ho avy izao dia hiverina ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena ary ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra no hiverina hivory ara-potoana indray ny solombavam-bahoaka. Andrasana araka izany eo anelanelan'ireo fivoriana roa ireo ve sa ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimieram-pirenena no isiny izay fanaova-tsy ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny antenimieram-pirenena sy ny filoham-pirenena izay.